Mitondra ny fanehoan-kevitra mahakasika ny fiverenan-dramatoa Lalao Ravalomanana eto amin'ny tanindrazana moa ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana raha antsika amin'ny andalana eo ny mahakasika an'izay fa isan'ny teraka resabe tao anatin'ny herinandro maromaro ihany koa izay ny mahakasika ny fandrafetana ny anaran'ireo mpikambana eo anivon'ny FFM ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy izay nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 17 ny volana febroary 2024 manana ny fomba fijery ny manodidina io Andriamatoa Clément Ravalson na filohany antoko amina. Dingana tsy maintsy lalovana mialohan'ny anatanterahana fifidianana ny resaka famotsoka keloka sy ny fampihavana-pirenena. Anisan'ny hoe tompon'antoka amin'izay ny FFM, ianao anisan'ny efa niteny ofisialy hoe hilatsaka amin'ny fifidianana fijerinao amin'izay hoe firosotsika ny famotsoka keloka sy fampihavana-pirenena izay satria efa nivoaka tamin'ny herinandro iny lista ny mpikambana eo anivon'ny FFM. Ny famotsoran-keloka moa zany dia efa voatsipika tsara ao amin'ny feuille de route izay tsy maintsy ao tao. Iny angamba tsy antsika ady hevitra fa manjary mampita ny zavatra indray. Fa ny io moa zany eo am-pananganana ny le komita fampihavana-pirenentsika ny mampalahelo amin'izao fotoana izao io moa lazaina foana hoe mpanao politika ihany ny tena manahirana eto amin'ity firenena fa rehefa mijery zany zao amin'izao fotoana izao ny société civile zay tokony mipetraka tsara amin'ny fanaraha-maso ny fomba ny antoko politika mampalahelo ihany mitranga amin'ny fananganana n'le fampihavana komita fampihavana-pirenena fa mbola tafapetraka hatramin'izao ary fanoritana indray le olona ho apetraka ao anatiny ao. Raha ny hevitra atao amin'ny antoko monezaka atao amin'ny amba zay zavatra ho atsangana eo angamba tsy hisy afa-po e. Fa tokony hisy mifandeferana zany amin'ireo zay olona nanendry rehefa mivoaka izy voaka eo tokony hametry tena sy tombotsoa ny firenena jerena dia mba hiaraha maraiky angamba zay mivoaka eo atso azy. Fa raha io ny fandirana nefa ny rafitra anankiray io zay mampandrosany amin'ilay fandehanana fifidianana tsy ho tafavoaka mihitsy isika eto amin'ny firenena. Momba ny fampihavana-pirenena zay dia efa manana ny hevitra hatrany ambony mikasika an'io. Aminay zany dia fampihavana-pirenena ary économique réconciliation économique mipetraka ary ny anao an'izay fampihavana an'izay aminay dia izay mpitondra vaovao lany eo.